information. Betsaka ny olona tsy nahita afa-tsy ny zava-nisy tamin'ny taona 2014 hoy pastora Mayol. Efa tamin'ny 2016 nefa no nisy ny faminaniana izay niainga tamin'ny raharam-pirenena. Tsy mbola pastora ny tena tamin'izany fa mbola nampianatra ny boky Apokalipsy ary olon-tsotra. Tamin'izany anefa no efa nahazo faminaniana izy ary nahazo baiko fa tsy maintsy ambara ho fantatry ny rehetra ny zavatra voalaza ny faminaniana. Be ny olona no tsy nahita fa tsy ny 2013 ny zavatra tany aloha zany. Dia miainga fotsiny tamin'ny faminaniana voalohany kasika ny raharam-pirenena izay azoko tamin'Andriamanitra. 95 zany ny atombon'ilay faminaniana voalohany azoko. Tamin'izany mbola tsy pasteur fa mbola nampianatra boky Apokalipsy, olona tsotra mbola mpivarotra teny amin'ny Arcade sy Pavillon. Dia zany nampianatra Apokalipsy tamin'ny 95 tamin'ny EPP Pasansadoda. Misy mizara efatra angamba le mpanaraka an'ilay koro ny fotoana anatin'ny iray andro, sabotsy sy lahady zany hoe misy amin'ny 7 dia misy amin'ny 9 dia misy amin'ny 3 arivo dia ohatr'izay koa ny lahady zany. Dia tamin'ny fotoana io zany no nahazo confirmation za na manokana moa zany fa ny olona mety tsy tianao zany hoe za ozy Jehovah Andriamanitra no maniraka anao dia ty ny famantarana halalanao fa zany maniraka anao ampianatra amin'ny boky Apokalipsy. Taona 96 tsika zao izy dia amin'ny taona hoa azafady taona 95 tsika zao dia amin'ny taona hoa 96 dia iongana amin'ny professeur Zafy dia iverina ny amin'ny Ralalatsiraka andana teneno zany any ampanao gazety amin'ny olona rehetrarehetra. Dia ahoana ny fomba ionganany tsisy feontsony eniko fa dia hoe izay fotsiny. Maro tamin'izany fotoana izany no nandà ary nilaza azo adala kanefa dia tanteraka ny faminaniana. Voalaza tamin'izany fa iongana ny professeur Zafy ary iverina ny Amiral Ratsiraka. Professeur Zafy voan'ny empêchement iny ny Amiral Ratsiraka niverina teto Madagasikara natao ny fifidianana lany ny filoha Ratsiraka izy professeur Zafy no nandeha. Fa avery koa tsy nino an'izany ny olona tamin'izany ary nazaha koa ary dia sarotra amiko ny nahita hoe ahoana ny fomba tanteran'izany. Rehefa tany amin'ny gazety Media tamin'izany dia niresaka tamin'ny tompona andraikitra tao. Zaho nisy faminaniana azoko ty dia mba azoko menanareo ve mba avoaka gazety. Toy izy ilay zalahy tamin'izay hoe inona le izy ozy izy. Zaho mampianatra boky Apokalipsy dia nisy faminaniana men'Andriamanitra anahy fa professeur Zafy amin'ny taona ho avy iongana dia iverina ny filoha Ratsiraka ka mba tiako avoakanareo amin'ny gazety. Dia ozy izy ilay zalahy tamin'izay mantsy an'ilay mpiara-miasa tamin'ny toambadika tao. Tsy tadidiko moa ny anaran'ilay zalahy fa dia niteneniny fotsiny hoe ohatrany hoe olo ty rinay fa mba enina ve zany causen'ilay bany ty zany. Dia efa inona ty zany iongana olo ty Zafy amin'ny taona ho avy dia iverina Ratsiraka. Dia miteny ilay zalahy ambadika eo aza miresaka amin'ny olona mitapy ohatr' zany le ty fa ny tsironify ve le tiany koa dia Ratsiraka ny iverina eo. Fa zaho mivoaka tao amin'ny midi zay sao dia mba mitapy tokoa ro aza ty satria izay olona tenenina an'izany tsy misy minona ny razan'le olona. Ohatrany hoe adaladala ve za zany ny fivavahana mihitsy mahalasa dala zany. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.